avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vaovao. Mila fahavononana fitiavan-tanindrazana sy fanandratana amboniny amin'ny pompirenena ny fahaleovan-tena hita taratra amin'ny mpitondra ve izany raha ny diabe androany no jerena. Manameloka ny fanenjena ataon'ny filohan'ny antemeran-dolona amin'ny filoha-lefitra voalohan'ny seni amin'ny filohan'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana araka ny fanambarana androany. Riarian'ny Slovenia ny fisian'ny misionera amin'ny manao asa soso famonjena ny manitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izay no nisongadina nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny Repoblika ny Slovenia, ny fianakaviam-beny Akamasoa. Hodiniana ka avoaka olalana ny famaritana ny sara ny fandrefesa-tany, ho no lafitry ny mpandrefy-tany pairay eto Madagasikara androany. Nitaky ny ampitsara ny Israel ny ady amin'ny Hamas ny filan-kevitry ny fiarovany eo anivon'ny firenena mikambana androany, taorian'ny daroka bomba na hafatesana olona 720 ary naratrana olona maro tao Gaza. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana mila fahavononana fahasahiana finiavana sy fitiava-tanindrazana ary fanandratana ho amboniny amin'ny pompirenena ny fahaleovan-tena hita taratra mpitondra fanjakana ve zany raha ireny diabe ny tanterahana androany ireny no jerena matoan-datsoratra. No tanterahana androany ny diabe ho an'ny fahaleovan-tena, mivohy ny teny filamatra manao hoe ny fitiavan-tanindrazana miteraka fandrosoana. Tsy ny teto Antananarivo ihany, ny aranentana nanatanteraka izany avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy. Tsy ny asa indray ny mpiasa-panjakana, fa dia nanao diabe mialohan'ny hatrehana lalao ara-panatanjahantena. Hay ve azo atao ny miara-mentana tahaka izany? Saingy fiaraha-mientana hifaly sy halavoly no hita, fa tsy fiaraha-mientana ho an'ny fanalana fahasairanana ny vahoaka malagasy. Sahirana mantsy ny vahoaka, tafahitsoka anaty fahasairanana ny firenena. Tsy mitsamy an-danja ny ariary satria afarana avokoa ny zavatra rehetra, anika na dia ny masom-boly, amokaran'ny tantsaha aza, afarana avy any ivelany. Tsy ahitambokany ny paikady voalaza fa napetraka sy nampiarina, ampivoarana ny tantsaha sy ampitomboana ny vokatra. Ny lavanilina, izay nampiavaka ny Madagasikara aza, mitrosina amin'ny tany, na ny vidina na ireo tantsaha mpamokatra. Ny lalana famoaham-bokatra apotika avokoa. Raha izany sakafo, tsy mihinam-bary intsony ny ankamaroan'ny malagasy. Fitiavan-tanindrazana miteraka fandrosoana no voizina, saingy lany andro amin'ny fanaovana fety sy ny fihetsiketsehana isan-karazany. Ny dahalo sy ny mpanao ratsy manao ny ataony, na andreny vohitra na ny tanan-dehibe. Ireo dahalo izay ampy fitaovana, ary manana fitaovam-piadiana mihoatra lavitra noho ny an'ny mpitany filaminana. Ankilan'izay, ireo mpitany filaminana natao hiaro ny vahoaka, lasa miaro tombotsoan'olombitsy, zary lasa herim-pamoritana, mamono vahoaka, mapiditra ponja izay maneho ny heviny. Raha izany ferovana sisy tany sy faritra ny masina izany, dia efa tsy ho resahana intsony. Entrée libre sy sortie baranahany araka ny fomba fiteny. Izay te hiditra dia miditra, izay te hivoaka dia mivoaka, na sambo na olona, samby tsy misy bedy avokoa. Ampahany amin'ny fahoany eto amin'ny firenena ireo, izay mila fanasitranana aingana raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana izay tsy tokony hijanona amin'ny fiteny sy ny kabary fotsiny ihany, fa raha nasa sy miteraka fandrosoana araka ilay teny filamatra no safidiana. Tokony omena lanja eo anatrehan'izany asa tsy maintsy atao izany ny maha-olona sy ny fananana fahaleovan-tena ara-toe-karena. Raha tena mahaleo tena ara-tsakafo isika, iena ny fanafarana vary sy masom-boly avy any ivelany, ivoatra ary iatsara ny fari-piainan'ny tantsaha. Ny fahaleovan-tena mantsy raha dika tsotra dia fahafahana mizaka tena irery, ka tsy fehezin'ny hafa, tsy miankin-doha amin'ny hafa intsony. Ho an'ny firenena araka izany, ny fahaleovan-tena dia fahafahana manapa-kevitra ka manao izay hita fa anatsara ny fiainana sy ampandroso ny fianakaviana, ny orinasa
ary ny firenena iray manontolo. Tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny fanajana ny zo fototra maha-olona, ny fifanajana eo amin'ny tsirairay izay mifamatotra amin'ny fiandrianam-pirenena. Tsy azo mora foana izany fahaleovan-teny izany, fa mila fahavononana, fahasahiana, finiavana, ady, fitiavan-tanindrazana ary fanandratana ao ambony ny anitena. Samy tompona ndraikitra ny tsirairay amin'ny sehatra misy azy avy, na mpitondra, na mpanao politika, na mpiasa-panjakana, na mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina na ireo tsy anasa na olon-tsotra, fa ny manana ndraikitra ambony kokoa dia ny mpitondra fanjakana. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa any Androany, nanao fanambarana manameloka tanteraka ny fanenjehana nataon'ny filohan'ny Antemerandoholona. Any filoha lefitra voalohany seny ny filohan'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana. Damarsaina sy ireo mpikambana eo anivon'ny Biraomaritry ny Seny. Amin'ny filoha lefitry ny Seny, Andria Malaza Ray Andoniaina izay voalaza fa naneo ampahibe maso ary tsy nahazon-dalana ny antotan-kevitra. Avy eo anivon'ny Antemerandoholona Gaëtan Andriatsilava no mitatitra ny Antsiprian'izay. Mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna mamaritra ny satan'ireo mpikambana eo anivon'ny Biraomaritry ny Seny, ka melohina tanteraka ny fanenjehana nataon'ny filohan'ny Antemerandoholona, ny filoha lefitra voalohan'ny Seny, Andria Malaza Ray Andoniaina, hoy ny filohan'ny Seny sy ireo mpikambana eo anivon'ny Biraomaritry raha nanao fanambarana ny tolakandro teo. Ny antony voalohany, misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjehana mpikambana eo anivon'ny Biraomaritry ny Seny, raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'ny mpikambana io. Izany dia voalaza ny andininy fa 20, ny lalàna fa 520 tsipika 420 tamin'ny fa 7 ny volana Oktobra 520 makasika ny Seny. Izany hoe mandalo fivoriam-be ny Biraomaritry ny fitoriana, ka io faran'io no mandazalaza ny toy ny fanenjehana izay tokony ho atao. Zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo tena ny Seny. Ny antony faharoa, tsy voaza arak'izany eo andinin-dalàna io, ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny Biraomaritry ny Seny ny fanambarana nataon'ny filoha lefitra io tao amin'ny haino amanjera. Fahatelo, ny makasika ny fahamoana ny atotan-kevitra io, dia lazainay fa tsy izahay Seny no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io, nanamarina ary nanao fikarohana no nataonay teo anivon'ny Seny, satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 740 tsipika 420 tamin'ny fa 1 ny volana May 720 makasika ny fitsipika kapobeny momba ny fividianana no resaka. No mafisina fa manana andraikitra lehibe ny Seny mikasika ireo dingana tsy maintsy arahana raha ny fanovana ny lalàna amin'ny fividianana no resahana, araka ny voalazan'ny lalàna 2015-020. Voalaza ao anatin'izany fa aorian'ny fiapitao-pividianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny governemanta sy ny parlemanta ny Seny amin'ny fanovana tokony atao. Mialohan'ny hirosona amin'izany tolo-kevitra izany, misy ambaratonga samihafa tsy maintsy arahana raha ny fanazavana hatrany. Anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny. Fiaraha-midinika mpisehatra ny fividianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna 720 tsipika 420 tamin'ny fa 1 ny volana May 720 io. Zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina. Ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy izay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizoro izay voalaza io, fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana. Mariko anefa fa ny makasika ny lafiny momba ny miralenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique izay ho volavolain'ny Seny ka ho dinina miaraka amin'ny mpiasehatra ara-pifidianana. Tsy piako eto ampamaranana fa efa nampafantariko ny filohan'ny Sénat
ny hevitro sy ny an'ny birao maharitra makasika ny asanay rehefa niantso ay antaroby izy talohany ny fanenjehana izay natao ny filoalevitra ny seni ka noho izany dia amafisinay fa meloanay io fanenjehana izay nataony tsy aivina ny 4 Mey lasa teo no nitondra fanazavana ny filoalevitry ny seni andoniaina Andria Malaza Ray mahakasika io volavolan-dalàna io nambarany tamin'izany fa ny andinin'ny faraky ambinipolo ao amin'ny lalàna 2015-020 izay mifeny seni dia nanambara fa adidin'ny seni amin'ny alalan'ny filohany no mandefa ny tolotra makany anivon'ny governemanta ary makany anivon'ny anteny mera mba hitondrana fanatsarana mahakasika ny fitsipika ifampifehezana momba ny fifidianana tanjona hoy izy ny fifidianana vita tsara milamina tsy misy romoromo fa mariantsika ihany na izany naty izany raha hoe io andin'ny faraky ambienipolo ao amin'ilay lalàna fa 520 tsipika 420 io tsy milaza mihitsy akory hoe tsisy afaka manao lalàna tsisy afaka hitondra fanatsarana momba ny lalàna na amin'ny alalan'ny tolo-dalàna na amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna tsy misakana an'izany io zany fa mieritreritra fotsiny zany isika hoe inona no mahatsara zavatra dia izay mampilamina eto amin'ny firenena sy izay mahatsara ny firenena no ataontsika amin'ny alalan'ny fifidianana misy zavatra fenina ve ka natonga ny filohan'ny anteny meran-doolona anenjika ny filoha-levitry ny seni raha vaonan'io hevitra mikasika io volavolan-dalàna io raha ity tranga ity miariary zao fa hiara-ny atonjay avokoa izay rehetra maneho hevitra mety ano itohina ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana manao izay fomba rehetra hitazonana sy fikirana amin'ny fahefana ho hitantsika miandalana araka izany ny fivoaran'izay raharaha mampifanolana ny roton'izay amin'izao fotoana izao fa tsy tonontosatra amin'ny farany fametrahana ny be ny tanàna atao amin'ny commune Marokarima distrika Mananjary izay notariany préfet tsy manaiky ny hoentina olona tsy lany maro anisy ireo vahoaka ka nofatsian'izy ireo ny Braon commune rehefa niala tany an-toerana ny solitena mpanjakana ny antsiprian'izay onona saina tonga nanatanteraka ny didy navoaka ny filakevim-panjakana ny préfet ny Mananjary omaly ametrana ny be ny tanàna amin'ny commune Marokarima distrika ny Mananjary tsy tontosany fizany noho ny fandavan'ireo vahoaka maro fahatongavana ataotao fiche de présence zany dia igny dia vao isonia igny satria zay tonga manofaitra anarany dia manao isoniany fahatongavana izay ngamba ny remarka azo omena anareo eto sy zavatra vita zany na PV zany mandainga izy midiffuser amin'ny radio agny hoe avitany passation ka napetraka official izy laingany zany midiffuser zany amin'ny radio fa sisy PV de passation niezaka ny andresa lahatra ny vahoaka tamin'ny fomba samihafa ireo délégation notariany préfet nomba na mpitandro filaminana fa tsy nampiova ny evi-bahoaka mazava ny androolom-pirenena izahay tsy mila maire mpandroba fahefana tsy hoentin'olona manao herisetra izahay fa na ino kidona na ino kiatana dia isy raha mandreka eto tsy magneky ny marina zahay satria lahatra amin'ny mpanjaka dia nalainy baraka teto nasety vosinany izy na diziriny namenan'ny mpanjaka central nisy toniny na dia volagny be nisy toniny aby izany ve menaka hitondra iza moa no vahoaka ary iza no ifidianana nomenareo ny safidy nomenareo mpiasa-panjakana zany ny ampiaviana atao hoe mpiasa-panjakana ka aveo mpiasa-panjakana ndraika mandidy agny fa izahay dia sy magneky tokana fa izahay ny fanjakana atolory anay ny vofidinay mangataka aminareo mpitondram-panjakana avereo zay ny fantatra eto Marokarima avereo Marokodianely mandeha amin'izao ny raha matahora samihafa anagadrana ireo tsy manaiky ny fitantana ny ity be ny tanàna ity araka ny teny teo dia hoe higadrainy zany na higadra magnano akory dia sy misy vona zahay raha ino zavatra eto teny teo dia hoe soa ihany ao fa sy teto aby ny rehetrarehetra fa raha ny teny rehetrarehetra didraka teto ka raha mbola ito io dia mbola ambonimboniny io ny zavatra iseho eto satria izahay nampangororoina dia hoe amin'ny lakamisy ianareo dia tonga ny camion angalanareo higadra Tananarivo izany antony ampangororoananay eto amin'izany ahay zany dia izany antony sy tiavanay anazy olona iara-iasa amin'olona ve izy dia hitondra vahoaka dia figadrana angazoniny amin'olona ka sy atahoranay anefa zany na dia hagnano an'izany izy izahay foko tany valy ve dia ho feno amin'ny prison Antananarivo agny hitateriny amin'ny camion sy mampagnino na dia higadra hay fa iny olony toagnanay miny anay tena hitondranay
lasa ireo manam-pahefana no fatsian'ireo vahoaka ny Brown Commune. Takiny izy ireo ny ametrana ny ben'ny tanàna voafidin'ny Maroanisy. Lafomba vao hafa vao maika anery ankolaka ny vahoaka iroso amin'ny fanimbana ala ny fampiakarana ny vidin-gaza amin'izao fotoana izao. Hoy profesora Ratsimbazafi Jona androany. Mila politika matotra sy voalanjalanja raha iady amin'ny fampitehany ala sy ny tontolo iainana ministera voakasika hoy ny fanazavany. Ny ankamaroan'ny malagasy saisaika mbola miankina betsaka amin'ny fampiasana arina fandrehitra sy kitay amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay tateriny Daniela Minorso. Ankoatra ny fahasimbany tontolo iainana, izy fiantraikany goavany eo amin'ny lafin'ny toe-karen'i Madagasikara ny firosoana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ampiakatra ny vidin'ny entona fandrehitra na ny gazy, hoy ny profesora Ratsimbazafi Jona, raha naneho ny Even. Ny ankamaroan'ny malagasy izay mbola miankina feno amin'ny fampiasana arina fandrehitra sy kitay raha ny fanazavany. Fanapahan-kevitra fampiakarana ny vidin'ny angovo madio tahaka izao, izay ahina ampihemotra ireo mpanjifa, efa nanapa-kevitra ny ala tamin'ny fampiasana charbon, fa ihany koa vao maika ampitombo ny fanimbana ala izay efa miaringana hatrany amin'izao fotoana. Asa dimy fa firisan-tsaton'ny malagasy moa mbola mampiasa kitay, mampiasa charbon. Zany hoe rehefa miteny ianao hoe kitay sy charbon dia mbola mitodika zany hoe ala, na io ala kininina, na io ala na sapin, na io ala voajanahary. Fa dia ireo zany aloha zany no mizaka ny vokany satria le malagasy betsaka ihany koa tsy mahazaka ny vidina gazy. Ray zay ary faharoa betsaka ny olona matahotra mampiasa ny gazy. Fantatsika ihany ny farom-piainan'ny malagasy, firisan-tsaton'ny malagasy moa no afaka mampiasa gazy. Dia teo zany mba efa nisy olona afaka mba hoe nampiasa ny gazy mba tsy hanimba tontolo iainana. Kanefa moa tampoka teo dia niakatra indray ty vidin'le gazy dia mino fa raha ireo olona mba efa nanapa-kevitra ary fa tsy hampiasa kitay intsony sy hampiasa charbon dia tsy maintsy hiverina indray hampiasa kitay charbon. Zava-doza zany ka tokony eritreritra kely aloha inona ny tena antony tsisy fomba mihitsy mive fa tsy maintsy ny gazy nampiakarina iny ny tena anjako fa dia ny fehiny iny aloha zany aoka tsy ahodikodina ny resaka hiapotika ny ala, hiapotika hitombo ny fampiasana charbon, hitombo ny fampiasana kitay dikan'izany le ala kely zay efa hoe arovana zay mirakitra an'ireo biby sy zava-maniry misy an'ireo varika tanalahy dia hopotika indray ireo ary hiroborobo zany satria miamahantra foana ny olona. Olana eto amintsika variana amin'ny rendrarendra sy ny fisehosehoana amin'ny fivoahana makany ivelany sy amin'ny fitokanana fotodrafitrasa etsy sy aroa izay tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka iny fotony ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny famahana ny olam-bahoaka ankilan'izay tsy misy tokotaniny raha ny fanazavany hatrany. Dia tena hopotika tsika Madagasikara rehefa mahantra moa zany dia moramora kokoa no tsy voatazona tsony reny karazana herisetra, ny insécurité manaraka ho azy reny satria rehefa misy ny olona ara-sosialy ny olona mila mivelona ka tsy maintsy manentaka izy, tsy maintsy manao zavatra tsy manao izy. Engany ka tsy ho tonga amin'izany ao fa mba anana zao moa fanjakany ty ohatra mangina be. Ohatra mangina be za zao hoe dia tsy haiko hoe inona ny vokatry le fandehanan'ny ministra ny tontolo iainana, ministra ny raharaham-bahiny, ministra ny finansa sy ny ambassadeur malagasy tany Washington iny hoe hiresaka mba hiady varotra amin'ity taxe midangana be na ampiakariny Amerikana ity dia tataovana araka amby 700 ny fitaovana malagasy miditra any vory tany hitana voaka tao amin'ny Ainao Manjery iny na voaka tao amin'ny Serasera iny fa inona ny vokany, misy ve le fionana ary inona ny vokany. Zany zavatra mila transparence, mila fantarina ny olona mahatonga ny sénateur anteny tao hoe aoka tsy andandany vola foana mandehandeha fa tsisy vokany akory ny fandehandehanana. Mila fantatry mivoaka malagasy any ary zoa malagasy mahafantatra hoe inona ny vokatra zay fionan'izay neny ve Donald Trump na ena ve le raika amby 700 sady tena mivory tany fotsiny nanaovana buse nanaovana effet d'annonce fotsiny izy tsy fantatro. Jehivina hatrany nahitana fiakarany teo amin'ny 1000 ariary hatramin'ny 2000 ariary teo ny vidin'ny entona fandrehitra na ny gazy. Vokary ny vidao gazy eto Antananarivo nanomboka ny alakamisy 7 Mey lasa teo. Araka ny taratasy ofisialy nampitaina tamin'ireo mpivarotra mpaninjara. Vahaolana tsy maintsy noraisina tokoa ve ny firosoana tamin'ny fampiakarana izany vidin'ny entona fandrehitra izany.
telo taona mahery teoria ny fampanantenana anaganana ny trano ho an'ireo olona monina amin'ny faritra iva etsy Andavamamba tsy mbola vita ny asa izay lazaina fa ho vita ny volana jolay ho avy izao. Manodidina ny 20 ireo trano lazaina orina eny an-toerana izay tsy ahenika ny mponina hiara ny tondra-drano. Raha ny eto Antananarivo manokana ho ny teknisianina nanaovana fanadiadiana tamin'ity andro anty Kabain loha. Ny volana Oktobra 2024 no nanomboka ny asa fanamboarana teo Andavamamba tamin'ny alalan'ilay tetika asa produire araka ny hita tamin'ny takela-pamantarana dia 6 volana ny faharetany asa, izany hoe afaka iray volana eo dia tokony efa ho vita tanteraka ilay asa, fa androany raha mitaha amin'ny zava-misy eny an-toerana sarotra ny inona fa ho vita amin'ny volana Jolay tokoa ny asa. Fananganana trano manodidina ny 30 ahitana efitra maherin'ny 20 sy fanadiovana ny lakandrano matetika tsentsina no voalaza anton'izao asa izao. Tamin'ny volana Febroary teo raha tsy hevina dia nidina teny antoerana ny filoha Andra Joel izay nilaza fa manampy amin'ny fiatrehana ny tondra-drano amin'ny alalan'ny fanohanana sy fampitaovana ny APIPA sy ny BNZRC ny produire ary manadio ihany koa ny lakandrano C3 ho fanateterana ilay tetika asa fanorenana ny toeram-ponenana vaovao. Tsy ratsy ny firosoana mankany amin'ny tsaratsara fa izy ary amin'ny fomba ahoana no ahafahana isitraka sy hipetraka amin'ireo trano ireo hoy ny fanontaniana apetraky ny maro. Ilaina raha teo ny mangarahara amin'ny tetika asa tahaka izao sao sanatria atao kentrano an-trano indray. Fomba fanaony izao fitondrana izao zany ka mampiahiahy ny mpanara-baovao. Toerana maro no ahitana tondra-drano eto Andrenivohitra. Antony ny ilazany teknisianina misehatra amin'ny foto-drafitrasa nanaovana fanadihadiana fa tsy ampy hanenika ireo mponina eto Antananarivo ny trano eny Andavamamba ireo. Filany ny Antananarivo renivohitra amin'ny resaka trano na logement aloha dia be dia be tokoa satria raha nisy fotoana nanaovana etude zay zavatra zay anetsany maro no trano ilaina Antananarivo renivohitra amin'ny ankapobeny. Hatreto aloha zany mbola tsy ampy ny filany, izay no azo ilazana azy amin'ny ankapobeny. Io ihany natao hoe toerana noajariana raha izay no ilazana azy, ny amena zena zany ahafahana miady amin'izay tondra-trano izay fa ny toerana hafa mbola dibo-trano araka ny voalazanao teo ary mbola maro be. Raha eto Antananarivo renivohitra no trano mbola any anaty tanimbary, any anaty tatatra maro samihafa any, misy adraikitra be dia be ho an'ny fanjakana, misy adraikitra be ho an'ny commune ihany koa amin'ny fijerevana an'izy ireny. Raha ho an'ny Antananarivo renivohitra aloha efa saturé le izy ary ny fanaovana an'izay le fanajariana izay tena miankina amin'ny tsirairay mihitsy, tonga dia miankina resahako hoe miankina manomboka any amin'ny fokotany dia miakatra amin'ny commune dia miakatra any amin'ny fanjakana zany dia fandrindrana tena ankapobeny. Fa raha tsy eto aloha ana mandika an'izy mbola sarotra dia sarotra izay le fanajariana izay fa mety manao toerana vaovao. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa ity teknisianina ity fa raha manana finiavana sy fahavononana anorina ny toeram-ponenana ny fitondrana tokony mivoaka ivelany Antananarivo. Antony, efa maro ny trano sy simba ny drafitry ny tanàna ka mampanano sarotra ny fanajariana. Izay ihany koa no entintsika misento ao anaty doka fo vetivety mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny akony dian'ny filohan'ny Repoblika ny Slovenia teny amin'ny Akamasoa androany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Yes. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît. Précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Steyr, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne.
Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao, riarian'ny Slovenia tanteraka ny fisiany misionerany. Manao asa sosia famonjena ny manitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisongadiny io androany nandritra ny famarana ny filohan'ny Repoblikan'ny Slovenia ny fitsidihan'ny fianakaviam-beny Akamasoa, taria amin'ny Père Pedro, fitsidihan izay mifanindra andalany indrindra amin'ny fankalazana, amin'ny fahaenina amby 30 taona nisiany Akamasoa, ny antsiprian'izay. Amin'izao fahatongava ny filohan'ny Slovenia eto Madagasikara izao dia isan'ny toerana notsidiany ny teny amin'ny Akamasoa amin'izao fitsidiany ara-panjakana teto Madagasikara izao. Riaria ho an'ny firenena Sloveniana ny fisian'ny Père Pedro OPK manao asa soa eto Madagasikara noho izy manana fiaviana avy any Slovenia izay lehibe mpanorona ny Akamasoa. Fotodrafitra asa roa no notolorana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Akamasoa androany. Fianarana lehibe maromaro misy efitrano 12 ho an'ny ankizy anarivony enibe masoandro. Mahita vokatra ihany koa ny Akamasoa amin'ny fampianarana raha tsy laza fotsiny ny vokam-panatinana ambony ka mazoto ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonantoka amin'izy ireo. Et c'est à cause de Jésus que je suis venu à Madagascar. Noho i Jesoa no nahatonga teto Madagasikara, noho i Jesoa izany, ary ny zavatra rehetra ataoko eto dia atidiko amin'ny maha olombelona ahy, amin'ny maha mpino ahy, amin'ny maha piratra ahy. Koa mpanompo fotsiny aho, manompo ny vahoakan'ny Madagasikara sy ny Malagasy, izay nandray ahy ho namana. Dia izany no ahafahako manohy, ary izany no vaovao mahafaly. Tsy irery aho eto amin'ny Akamasoa, 700 olona izay no mpiara-miasa, ahitana mpampianatra sy mpanabe ary tompon'andraikitra maro hafa. Iany Rajoelina aza dia vakovava androany, fa raha ohatran'ny Akamasoa avokoa ny fampianarana eto Madagasikara dia androso ny firenena. Fanontaniana izay anjarany no mamalazy satria izy no mitantana ny firenena ankehitriny hoe fa maninona no tsy vitany izany. Androany, nisy ny fampanantenana nolazainy any Rajoelina fa ho ampitomboana, nisan'ny mpampianatra ho raisina ho mpiasa mpanjakana eny amin'ity sekoly tsy miakina ity, satria efa nisy voaray teo aloha. Tena tsara ny finiavana, mila fanazavana ilay hoe mpampianatra ny sekoly tsy miakina eo anivon'ny rafi-panabeazana katolika dia mpiasa mpanjakana. Anao ahoana ihany koa ny andraisan'ireo mpianatra na vita fianarana ho mpampianatra mitaky fandraisana azy kanefa tsy mbola voaray hatramin'izao. Nisy koa ny fitokanana trano fotodrafitrasa ara-pahasalamana niaraka tamin'ny fampitaovana ara-medikaly izay niarahana ny asa tamin'ny ambasadin'ny Japon sy ny UNFPA. Herinandro mialohan'ny atombohan'ny ITM na Salon International de Tourisme de Madagascar, efa vonona avokoa ireo mpandray anjara rehetra hony ampikarakara nandritra ny valandresaka natao an'ny mpanao gazety androany. Nisy ihany koa ny fifanaovantsony mpiara-miasa tamin'ireo mpanohana ofisialy samihafa, ka isan'izany ny Koly TVFM Tsiaro Soarvelno mitatitra ny antsiprian'izay. Miditra amin'ny andiany faha 12 ny Salon International du Tourisme de Madagascar na ny ITM izay ho tontosaina ny 12 hatramin'ny 15 jona ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Manamarika ity andiany faha 12 ity ny fisafidianana ny Maroc ho pays invité d'honneur ahafana manamafy ny fifanakalozana amin'ny sehatra maro. Ny ITM izay fanararoatra namafisana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lafiny fizahantany ary fanomezana sehatra ireo matianina amin'ny asa tanana amin'ny alalan'ny IHM andiany faharoa izy ity mandritra ity hetsika ity hatrany. Herinandro tokoa alohan'ny ITM raha ny fahavonona aloha raha ny mpandray anjara nijerevana dia ataoko hoe roa telo sisa angamba no amin'ireo trano efa 500 no mbola tsy lafa amintsika amin'ny teny izao. Eo koa hita androany fa marivitrika ireo mpanohana raha tamin'ny taona lasitsika 2020 nisan'ireo mpanohana nietsika ITM sy nietsika IHM tamin'ity taona ity 470 nisan'ny zareo dia manamarika izany fa vonona ny zahay afa-tao amin'ny office national vonona koa ireo mpandray anjara rehetra sy ny mpanohana rehetra amin'ity andiany fa 12 amin'ny salon ny tourisme ity. Tena tanjona lehibe indrindra dia ny ataoko hoe rayonnement en destination Madagascar, ny fampahafantarana ny Madagasikara, ny fampahafantarana ireo vokatra ara-mpizahatany afaka jifaina eto Madagasikara. Izany ataoko hoe tanjona iray lehibe ho anay avy ato amin'ny office national. Isany koa ny ampiavaka ity andiany ity raha ny fanazavana ireo mpikarakara trany
natsaraina ny tolotra tsy trano eva pagode rery-tsony no nojofaina amin'ity andiany ity fa mivarotra koa zay ataoko hoe espace nu mba ahafahany mpandray anjara tsirairay zany ny manao ny trano eva ny arak'izay filany sy ampitovy izany amin'ny ataoko hoe endrika izay tia nomena ny société any. Misy ihany koa ny plateforme en ligne izay nikreta tamin'ity andiany amin'ny 1 ity. Misy ihany koa zareo avao amin'ny office marocain du tourisme izay ho avy eto Madagasikara mandritra ny salon ITM nitondra zareo ataoko hoe mpanao hetsika ara-kultoraly ary opérateur touristique ao ny tour opérateur ao ny hôtelier izay andrafitra an'izany délégation izay entin'ny pays invité d'honneur Maroc zany. Isy araka izany fampirantiana ara-pizahantany atrikasa fifampiresana amin'ireo mpampiasa vola etsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto ary fampisehoana momba ny kolontsaina avy amin'ny Maroc sy Madagasikara. Loha hevitra mandritra izany hoe vers un tourisme plus durable no tanterahana androany nandritra ny valan-dresaka fampafantarana ny hetsika ihany koa ny sony fifanarana fiara-miasa ato amin'ireo mpanohana ofisialy samihafa ka isan'izany hainao manjery Kultivy FM. Lafomba vao hafa hodiniana ka avoaka olalana ny famaritana ny sarany fandrefesatany. Hono lafitra mipandrefy tany pairana ny ordre de géomètre expert de Madagascar. Avoaka olalana ihany koa fanampin'izay ny fomba sy ireo fepetra tsy maintsy arahana rehefa mandrefy tany. Géomètre ray Gaëtan Andriatsilavy no mitatitra ny antsy prian'izay. Teboka roa lehibe no hodinian'ny ho lafitry ny mpandrefy tany paira na ny ordre de géomètre expert de Madagascar. Mandritra ny fionambena ny Assemblée Générale, tanterahana mandritra ny roa andro. Voalohany indrindra amin'izany ny lalàna amin'ny fehiny famaritana, ny sarany ny fandrefesatany, ialana amin'ny gaboraraka sy izay mety ho fanararaotany. Mila faharitana koa lay fandrefesatany le sarany fa tsy hoe hanao izay tiany ny mpandrefitany rehetrarehetra. Famaritana leo izy fa tsy le sarany, famaritana ny sarany satria miovaova ny fandrefesatany dia misy zavatra singa maromaro ny afahana mamaritra azy, ohatra ny alebeany, ny toerana misy azy, ny toerana any ambanivohitra vesa eto an-drenivohitra, toerana beala vesa tanimbary, zany zavatra rehetrarehetra zany singa daholo amaritana ny fandrefesatany dia izay zavatra izay no avoakanay amin'ity fivoriam-be ity. Isy lalàna avoaka ihany koa mikasika ny fomba sy ireo fepetra tsy maintsy arahana rehefa mandresy tany ny géomètre. Ao anatin'izany hoe raha mandrefy tany ny géomètre dia tsy maintsy mandefa fiantsonana na convocation. Io moa efa fantatry ny fiarahamonina any hoe tsy maintsy mandefa convocation valo amby 70 ora mialoha ny mpandrefy tany. Tsy maintsy antsona daholo ny mpifanila tany, tsy maintsy antsona ny filoham-pokotany. Zany zavatra zany ho avoakantsika koa hoe ho avoaka ho an'ny vahoaka amin'izay hoe ity amin'izay lay lalàna na fepetra takina ilaina rehefa manao asa fandrefesatany ny mpandrefitany mba ho fantatry ny vahoaka ray manontolo. Misy karazany maro ny fandrefesatany raha tsy ilaza afa-tsy ny fanavahana, ny tsatobato sy ny fizara-pananana. Miankina amin'ireo ny olona tokony hanatrika amin'ny fotoana fandrefesana ny tany. Izay hivina hatrany ny taona 2024 no natsangana ny olafitra izay vondrona n'ireo mpandrefy tany paira na vita fianianana. Nanamafy ny eo anivony olafitra fa melohy ny lalàna ny fisandohana handraikitra ka ilazana fa mpandrefy tany paira ny olona iray. Fananomboka tamin'ity androan'ity ary tsy farana ratsy ny fitony volana izao etsy amin'ny kianja Barea Mahamasina sy eo Salon international des acteurs économiques andiany faefatra. Misongadina manokana ny fampiona andro samy mpandraharaha ho an'ny fiara-miasa stratejika. Trano eva maro matianina amina sehatra samihafa no mandray anjara mandritra ny efatrandro ka hotazana eny avokoa na ny avarotra na ny fampirantiana sy ireo sofana rarota azo trandrahana ho an'ireo mpandraharaha na izany malagasy na vahiny ihany koa. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao tsy fampiny no enti-manana, tsy fananana teknisianina momba ny lalana isan'ny olana sedrain'ireo komuna ambanivohitra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Vokadray tsy mateza ny lalana amboarina na eo aza ny fanetsihan'ireo olom-pirenena isaky ny fotoam-pahavaratra. Manoloan'izay mifantona komuna 7 ao amin'ny faritra Vakina Karatra sy Matsiatra Ambony teo anivony ONG lalana hametrahana rafitra mpikojakoja. Zay lalana zay onona saina no mitatra ny antsipriany. Olana iraisan'ny komuna ambanivohitra manerana nosy ny faratsy ny lalana mitarika amin'ny fitotonga ny vitimbokatra.
ny ankamaroan'ireo commune izay tsy manana hoentomanana anamboarana sy kojanana ny lalana ao aminy fa ihany koa tsy manana teknisianina avanana amin'izany. Ho an'ny commune Alatsinainy Bity faritra Vakinakaratra 20 kilometatra eo ny lalana eo ambany fiadidin'ny tanàna. Ny vahoaka no miara-misalama izay fantany fa mety rehefa fotoam-pahavaratra amin'ny fanarenana ireo lalana. Misy dégradation na fahasimbana kely ihany mitsy ny lalana amin'ny kapobeny eo amin'ny fiadidinan'ny tanànan'ny commune ambanivohitra Alatsinainy Bity satria nahatanjatanjaka ny orana manjary manano sarotra ny vahoaka ny fifamezivezena sy fifanereserana ny famoam-bokatra ihany koa moa zany fa miezaka ny fiadidinan'ny tanàna mamoaka ny manao ny hery fa amoahana an'izay vokatra izay. Nandeha tamin'ny herin'ny santry ny vahoaka moa zany no teny fotony ny ampin'ny fiadidinan'ny tanàna miatoka eo amin'ny sakafo. Fiadidinan'ny tanàna raha teo moa tsisy hoe teknisianina goavana be amin'ny service teknika tompon'andraikitra amin'ny resaka fikojanana ny lalana manokana fotsiny amin'ny maha commune ambanivohitra azy zany dia ezahana araka mety ho endrika haizana ny araka tamin'ny vahoaka moa zany. Eo anatrehan'izany isy ny tohana momba ny fitantanana ny tambazotra ny lalana kominaly amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra mpikoja lalana iarahany ONG lalana manatanteraka amina commune misy 7 amin'ny faritra Vakinakaratra sy Matsiatrambony anatin'ny tetikasa lalanay ary ny fanainga plus no mamatsy ny vola. Farisian'ny mponina aloha hoe tena mandray andraikitra very zareo amin'izany fanaovan-darana izany ny fahaiza manao ny mpitantana koa hoe misy ve le bonne gouvernance ireo zany no tena ataontsika hoe tena ingizandrindra akoatran'ny resaka ataony monografika izay hoe toerana mamokatra misy be olona vezivezy tany amin'ny commune tany izay enina dia hoe resaka agent de développement local ary betsaka ny tsy manana ry zareo tsy manana koa ny service technique mikasika ny resaka fotodrafitrasa ny fampiroboroboana aloha ny ataontsika hoe ny dialogue eny anivon'ny commune izay amin'ny fametrahana sy fampiroboroboana ny SLC na ny rafitra ifotony fikonan-doha ny fanomezana tohana sy tantsoka ho an'ireo mpitondra amin'ilay fametrahana le politika routière communale ary ny fahatelo dia ny fametrahana le rafitra le tena rafitra mihitsy ikojakozan'ny lalana eny anivon'ny commune. Araka izany antokana tratrarana ny tanjona amin'izay fikojanany lalana eny amin'ny commune ambanivohitra izay ny fiaramentan'ny mpitantana ny commune ny rafitra mijoro ikojakozan'ny lalana ary ny olom-pirenena sy ireo mpampiasa ny lalana mahazo tombotsoa. Toliara maimaika ao anatin'ity vaovao manaraka ity no tanterahana omala ny famindram-pitantanana teo amin'ny filoha-vaovao sy ny filohan'ny komity mpitantana vonjomaika ny anteneran'ny varotra sy ny indostria ao Toliara maro ireo vina napetraka ny filoha-vaovao entina mampandroso ny anteneran'ny varotra sy ny indostria any any toeran'ny Antsiprianjay. Taorian'ny tetezamita sy teto amin'ny anteneran'ny varotra sy ny indostria teto Toliara nadritra ny efataona sy taorian'ny fifidianana ny filoha sy ny birao mandrafitra izany antenimera izany ny volana febroary 2022 lasa teo dia tanteraka omaly talata ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny filoha lany vaovao sy ny filohan'ny komity mpitantana vonjomaika teo aloha. Ho fampandrosoana ny faritra Atsimo Andrefana dia manana anjara biriky ny anteneran'ny varotra sy ny indostria eto Toliara raha ny fanazavana. Manoloana izany dia misy ireo vina napetraky ny filoha vaovao izay ny fametrahana ny mangarahara, famerenana amin'ny laony ny tolotra ho an'ny orinasa sy ny mpandraharaha, fampiroboroboana ara-toekarena ary fifampiresahana sy fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka. Anatin'ny rafitra sy ny fitantanana izany hoe fanavaozana fitantanana mangarahara ary fampelezana eny amin'ny distrika sivy ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Faharoa, famerenana amin'ny laony ny tolotra ho an'ny orinasa sy ny mpandraharaha izany hoe fanohanana ara-teknika, fiofanana sy fahaiza-manao fototra, fampiroboroboana ny fandrarahan'ny tanora sy ny vehivavy. Fahatelo, fampiroboroboana ara-toekarena izany hoe fanomanana foara sy sehatra ifanakalozana fanatsarana ny sehatra manokana toy ny jiono, ny asa tanana, ny fizahan-tany, ny fambolena ary fanohanana ny tesikasa, fanodinana sy fanondranana vokatra. Fahaefatra, fifampiresahana sy fiaraha-miasa, fananganana indray zany ny sehatra fifampidinina, fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka. Fiaraha-mientana amin'ny vondrona, matianina sy fikambanana ara
toe-karena. Teto dia nanao antso ho an'ny firaisan-kina sy fampivondronana hery ny filoha vaovao manoloana ny disadisa izay mbola misy hatramin'izao ao amin'ny antenimerany varotra sy ny indostria ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Amin'ny disadisa izay mbola misy eto anivon'ity antenimerany varotra. Eto moa ny tena dia manao antso ho an'ny firaisan-kina sy ny fampivondronana ny hery tsy ho vitana irery zany. Ny famborosiana ara-toe-karena fa miankina amin'ny fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana amin'ny androm-panjakana sy ny sehatra. Araka izany, amin'izao fandraisany filoha vaovao ny fitantanana izao dia vonina izy hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra fa indrindra ho an'ny antenimerany varotra sy ny indostria ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana raha ny fanazavany hatrany. Vaovao ny fanatanjahantena vetivety mialoha ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Nandritra ny herinandro no niatrika fiofanana tao Mahajanga ho fanamafisana ny trakefana izy ireo mpanazatra amin'ny taranja beach soccer manerana nosy amin'izao fotoana izao. Ny taranja izay natorotoroka mila foazina ho ny federasiona. Anja Robert Kolomahajanga. Mpanazatra avy amin'ny taranja beach soccer miisa 120 mianada avy amin'ireo faritra misy ranomasina eto Madagasikara no nomena fiofanana ho fanamafisana ny traikefan'izy ireo ny 20 ny volana May hatramin'ny 2 ny volana Jona teo teto Mahajanga. Fiofanana antsoratra na teorika na raina fampiarana na pratika izay notariny mpapiofana Claude Barabe avy amin'ny FIFA izay nomena ireto mpanazatra ny beach soccer ireto. Tanjon'ny fédération amizao amirina le lazantsika le lanjantsika teo aloha en 2015 surtout amin'ity beach soccer ty dikan'izay zay miezaka hoe mba hampagnofona hampagnano formation entraîneur maromaro isaka faritra mba hiverenany sady misy koa mafiteliana ataondreo amin'ny faritra misy roagny après une semaine manomboka les 3 ans misy championnat national koa andeha eto dia efa ankamaroan'jareo manana club avy amin'ny tany misy zareo manomboka après 2 jours le championnat national. Ny foa tamin'ny torimaso araka izany ny taranja beach soccer eto Madagasikara raha toa ka ny taona 2010 no champion d'Afrique teo amin'ny taranja beach soccer ny Malagasy dia amin'izao fotoana izao miezaka amerina amin'ny laony ny ahavo teknika ny mpilalao sy ny fahaiza-manao ny mpanazatra eo amin'ity taranja ity ny fédération. Miditra amin'ny andiany faharoa amby folo amin'ity taon'ity ny festival Somarosa tanterahana Nosbe ny 9 hatramin'ny 9 Aogositra ho avy izao. Fampisehoana rajavakanto sy ara-panatanjahantena karakarainy no Wawa Production. Nitombo ireo mpanohana tamin'ity taon'ity ary isan'izany ny Asy Madagasikara. Hiavaka sy tsara araka izany ty andian'ity hono mpikarakara andao rahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Dingana nandalova marina expérience hita fa ty taongo 2025 ty zay metrika izy tena ngeza le festival Somarosa satria nay ampy zegny ny olo malala-tagnana nagnampy anay ataoko angamba avita zavatra tsara zay am'taogno ty tegna hiezaka agnano zay farifaherinay amin'ny zavatra tsara indrindra fampandrosoagna an-tanàgna Nosbe dia eo koa zegny amin'ny artiste international zay afarinay izy zegny magnatiny miandry contrat zay dia ho avoakanay eto satria ny artiste tian'olo amin'ny fotoagna zao ty izy andelenay amin'ny Somaroka afaka fotoagna fo zegny officiel ny artiste zay andre anjara ny festival Somaroka. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafy indray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko.
Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Nivava avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.